Tokilasy tovavy ankafaliana indray no hiarabanatsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra Real TV Madagasikara ao amin'ny ity alina ity ary tonga soa ianao anatin'izao fandarana manokana izay sambany teo amin'ny tantarany Real TV Madagasikara izay totosaina aty amin'ny faritany ka ao amin'ity androany ity dia mivantana avy eto amin'ny tapitanana Toliara ny fandarantsika mazava ho azy manambahiny manokana isika dia tsy izay izany fa ny ministra Pia anzany faritany Toliara izany no sady ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Tinoka Roberto Michael izay somary nagaga ihany koa le hoe Michael vaovao tamina ary tena fifaliana sy voninahitra lehibe ho an'ny Real TV Madagasikara no mandray anao indrindra fa mampikambana ny gouvernementanao izany no isorana ianao nanaikina sainy ny fandarana manokana ho amin'ity ality Andriamatoa ity talonondrehaka ity fiaraba amintsika Andriamatoa manao salamanao namana Gasikara tonga soa eto tapitanana ny masoandro ny ekipany Real TV izay isan'ny fahitalavitra zandry nefa ny sangany amin'izao fotoana izao ka raisinay voninahitra lehibe ho an'ny Toliara zany fiavianareo izany ary ny fampianatranonareo ihany koa ny tenako atao anatin'ny fandarana émission spéciale ny avatina tsy mahalavitany ary izay mahavangivangy tiakavana izao fifampiresantsika amin'ny rahalahy izao Gasikara tandroko tianara dia toy ny railovy sy fodila mifamangy ny vangina misiotsioka ny mpamangy mihirahira faly sy ravo ary mihetsi-po tanteraka izahay eto Toliara amin'izao fahezam-boninahitra izao sady safidinay manokana ny fandarana voalohany vokariny Real TV ho an'ity faritra ty. Mankasitraka anao ihany koa Andriamatoa ministra tsara ihany ny maraba ihany koa ho an'ireo avatsika namatsika eto amin'ny faritany Toliara tapitanana Toliara satria izao fandarantsika izao dia mivantana mandeha ihany koa amin'ireo fahitalavitra izay tsy miankina moa zany eto antoerana faran'izay ihany koa dia mivantana amin'ny Real 94 FM atao amin'io zany ny fandarantsika ao amin'ity alina ity toak'izay ihany koa mivantana eo amin'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara izay tsara manamarika fa maro ireo mpiray tanindrazana amintsika any ampitan-dranomasina mana fandaran'izao raha ny antotanisa izay voaray anay voatananarivo aloha amintsika fampatea manodidina ny 50 amin'izany eo ireo firenena izay nanamarika fa manaraka an'izao fandaran'izao satria fomba anay moa no manao karazana fitsapahana fahafantarana kely angamba hoe izy avy ny firenena anasika sy hijeran'izay fandaran'izay ny ministra ary amin'ny rasotoanao ihany koa raha sitrakao satria miora sy mahita an'izany Tinoka Roberto zany tsika dia akoa tsy adino fa anisan'ny mpitarika nafanteny amin'ny tolon'ny 73 député zany ary isan'le nanao kabary sokasoka tamin'izany misy an'le fiteny hoe attention ianao no namoaka an'izany tsaroky ihany koa fa miandry ianao foana le vahoaka amin'ny parvy ary tena voatsy ao zany Tinoka zany dia somary magigina ny tonga sokasoka ianao tamin'izany ary hoany kosa dia tena mialatsiny aminao fa ho sokasoka aminao ihany koa anatin'ny fanontaniana raha sitraka ao hitantsika moa nefa dia voaniny ataontsika hoe marary ho an'ny firenena ao anatin'izany rehetrarehetra any satria tsy miazo amina fandarana salamatoa ianao Andriamatoa ministra. Sodrobetsaka Gasikara ary za koa faly amin'le teny fampidirana ataonao malaza koa zany Gasikara zany tsy akitsitsy mihitsy dia irehefa tena tanora iringeriny miatrika atsika mifampiatrika ary iteraka soa sy evi-baovao ho an'ny firenena ho an'ny fampandrosoana ny émission spéciale zay ataontsika eto androany. Makasitraka tompoko anisan'ny fomba fiasako Andriamatoa ministra ny fijereko moa zany makasika an'ireo vahiny zay eto amiketo ka tsara ihany no mampafantatra angambany amin'ny hoe ministra anao mpanao politika ianao dia rehefa tena nandinika dia anisan'ny tena hoe mafy ny fenitra atao hoe mpanao politika ianao satria anisan'ny olom-boafidy ianao ary ny sedra amin'ireo antanatoa tsy ny andraikitsy ny olom-boafidy zany Tinoka Roberto zany tsara fahafitsika ny tokantrano zany ary ny tena zava-dehibe dia hoe toerana ray ihany zany maha olom-boately ianao hatreto aloha dia toerana maministra anao io efa be ny tanàna ianao mazava ho azy
efa mpikambana ihany ko ianao tao anatin'ny congrès ny tijamita tam'izany no fanindrina indray no mazava ho azy amin'ny matetijamita azy ary filoha-lefitra tam'izany fotoan'izany filoha-lefitry ny congrès ny tetijamita ianao akoatran'izay dia nilasaka osomba mahoaka tsareoko voafidy soamatsara ianao ary voafidy filoha-lefitry ny anteny mirapirenena tam'izany fotoan'izany ary matoty noka Roberto saingy tsy naritra satria to nongana ny bromaritra zany zay niaraka taminareo ka nitombiasa ny bromaritra niaraka tamin'ny filoha Jean-Max Rakotomamonjy tamin'izany fotoan'izany dia verina osomam-bahoaka tsotra zany ianao akoatran'izay ihany koa dia tsara mampafantatra fa voatindro ministra zany ianao tao aoriana reny hetsika ataon'ny osomam-bahoaka reny rehefa tafapetraka teo amin'ny toerana mahafiloam-pirenena azy ny filohan'ny repoblika ankehitriny andrakitra politika mankadiry ihany ko satria secrétaire national ny antoko tanora gasivonina na ny TGV ianao izay misana zany amin'ity faritanin'ny Toliara ity zanaky ny Toliara metsiketsika ary anisan'ny manam-piniavana anao politika ny tsara fantatra ihany ko dia ty fanatanjahantena ianao any tsara ho mari atsika angamany ary mifarany dia zao tsaroko ianao rehefa ilay tety andro moa tsy afaka mitoteny fantatra fa eo amin'ny 1 taona eo angambany no fazahoako ny fiarahanao tamin'ny andro rajoelina rehefa tena nokajiko zany lay fepitaona mandrakakihitsiny tsy mba nivadika tamin'izany filohandro rajoely zany ianao ary teo akaikin'izany filoha zany foana tsara ihany resantsika an'izany mba ahafantarany mijery ety tokantrano izay ngamba no atao hoe fanamariana asa raha misy anitsinao andrema teo ministra anatin'izany marina zany Gaspard ary m'impressionné be ny fahalalanao n'le parcours koa niomana tsara ianao alohan'ny nandray anaty tanatin'ity fandarana ty dia mankasitraka Gaspard ina toko iroso anatin'ny fandarantsika kanefa mba tsetsatsetsatsiaritra kely satria niresaka n'ilay tolon'ny solomam-bahoaka teo tsaroko ianao tamin'ireny fotoan'andro ireny ohatra mbola nanifinify ianao andrema teo ministra zao ianao ohatra ny efa bolangilangina somary ohatra ny lasa ngezangeza midika ve zany fa ny toerana maministra dia mangeza eto Madagasikara eto sotra betsaka ao ny fanontaniana za Gaspard tia sport ary alohan'ny mandeha miasa manomboka amin'ny 5 sasany maraina ka hatramin'ny fito sasany eo manao sport foana isa-maraina dia tena koa efa miala bebe miamahazo taona dia mitaiza vatana arak'izay ka mety le mba mitsapatsapa kely angamba ny mahatonga an'le izy hoe somary mivokovoka fa tsy midika koa hoe fa tsy midika fa toerana ministra dia miditra ny vola dia zay eny ary araka nambaraka teo resaka kely aloha ny lasa satria anisan'ny voahita zany atao hoe ministra Tinoka Roberto zany ianao dia tsaronao ny esiky ny solomam-bahoaka 370 andrasan'olona ianao tamin'ireny fotoan'ireny tena sokasoka tsitsy mitsika amin'ny fitondrana i rajonary mampianina ary mivoany le voambolana nambarako teo androany amin'ny resaka aminao solomam-bahoaka ny fanovana no anarana saloranareo teny ary natana tena fanovana ho an'ny vahoaka malagasy nareo tsika amin'ny resaka io efa tonga amin'izay fiovana zay ve le malagasy efa miaina n'le fanovana izay noety aminareo ve le malagasy ataontsika hoe rotona sy tapan'izao nareo rotona latsaka kely zay nareo nitondra n'ity firenena ity tokoka ny fanovana atao eto amin'ny tany sy firenena dia fanovana ifotony ary zany fanovana ifotony zany mila ezaka lehibe nandova zavatra tsy mety amin'ny taonany maromarotsika ary androany fanovana fotom-pisainana mihitsiny no entiny ka tsy mora zany minculquer valeur vaovao anatina olon-dehibe manana an'izay fotom-pisainana fa nahazatra azy hatramin'izay fa dia ezahana zany anova an'izany rehetrarehetra zany indrindra mitondra an'ilay ataoko hoe fanavaozana eo amin'ny fitantahana ny raha pirenena no tena zava-dehibe ary ny fanaovana ezaka haingana sy malaky ho an'ny fampandrosoana satria araky ny tenin'ny filoha hoe rattraper le retard de 50 années maro zany ka zay no ataoko hoe mandeha isan'ambaratongany zany fanovana tia kapetraka eto amin'ny firenena zany Gaspard
valibabena tamin'ny tarianao ny tolona 73 député ve io toerana maha-ministra anao io Andriamatoa Solombahoaka ny Madagasikara tamin'ny fotoana andriny ary androany ianao atsoiny olona hoe Andriamatoa ministra izay intelo zay nisy fandovana gouvernemanta ianao dia tafajanona teo amin'ny toeranao foana. Za mieritreritra hoe misy évaluation ny ankoatrany zay considération hafa dia misy tombanezaka azo sapahitanana amin'ny zavatra atao no fieritseretako azy mampijanona na tsy ilaina intsony ianao anatina gouvernementa anankiray ka raha mbola mametraka fitokisana ny prime ministre raha mbola mametraka fitokisana ny filoham-pirenena dia manohy zany ezaka zany ho an'ny fampandrosoana ho an'ny soa ho an'ny firenena ny tenako. Le matotanoka repoito fa miresaka etsika ny 73 député tsika inona ny tadidy ao an-tsaina voalohany vatapaty ary izay anisana ny injehan'ny mpanohatra anareo amintsika amin'ny fampiresaka zao ny ilazan'izy ireo fa no tevatevainareo ary no zimbazimbainareo ny filohampanjakana tamin'izany fotoana zany ny lanjanareo vatapaty mihitsy ny filoha teo aloha hery rajonareo mampianina ko satria anao nitarika an'ilay etsika ataoko tratrito ianao zany androany ao anatin'izao fandarana zao rarotina kely hoe inona no firovatena azonao entana makasika an'iny tantara sy resaka vatapaty iny. Fitenenana marina fa tsy fiarovatena ny tolona natao tamin'ireny fotoana reny fatatsika fa tolom-bahoaka ary arak'izay voalazanao zay 73 député zahay natao tsy za en tant que député tamin'ny toerana nahalany ana fa député BDB presque voasolitena i Madagasikara hay zay ny faharoan'izay fatako ilay olona tianao tenenina manindrahidra be an'io fotoana io zavatra io amin'izao fotoana zao ny zavatra misy Gasikara ary ny tantara tsy fanadino tsy ny TGV rery ihany no teny tamin'ireny fotoana reny tao ihany koa ny team tamin'ireny fotoana reny ary ny arana nanapaka zay zavatra natao tamin'ireny fidinana eny reny ary indrindra fifampizarana andraikitra no natao tamin'izany fotoana zany ka androantsika raha miteny ianao hoe iza za mahita hoe misy responsabilité partagée anatin'ny reny ao fa tsy hoe atoraka fotsiny any amin'ny TGV le izy. Ny olako mantsy Andriamatoa ministra dia zao marina hoe miaraka tamin'ny timinareo fa matoa reny mipotra dia tompona andraikitra anareo na nivativa filoham-panjakana nareo dia mbola sa ilaza ve anao androany eto amiko fa tsy tompona andraikitra ty ampatsiahanao fa misy sary miparitaka any ary tovavy manja asa inona no hitsotsika azy ireny hôtesse izay volondoranjy no akanjo anaovany dia mbola masa ilaza amiko ve anao androany fa tsy tompona andraikitra tao anatin'izay zavatra zay. Za tsy miteny hoe tsy tompona andraikitra fa zao andraikitra partagé eo izy zany hoe raha hitany Gasikara tokoa le sary fa hôtesse manisy akanjo orange nandeha teny zay zany andraikitra ny TGV teny fa mba te anontany anao koa zao hoe iza no nanana andraikitra hafa zany nanao an'le vatapaty raha ohatra hoe ny TGV nanao an'le hôtesse de anjaratsika zany mieritreritra zay zavatra zay za tsy teny zavatra fa indrindra mba tiako hoe averina koa le saitsika hoe raha tena marina rehefa eto amin'ny plateau zahay antanina io resaka io satria ampiakarina be moa zany le resaka anaratsiana hoentina anaratsiana zao fitondrana mijoro zao fa nefa kosana za malala ny zavatra tena niseho tao tamin'ireny fotoana fa nazanako zany izy nefa tsy fotoana ve zao tokony fonananareo amin'izany filoha zany satria hozononareo faty zany le filoha lanjanareo vatapaty. Andriamatoa ministra tsy ilay filoha no nizonona ho faty tamin'ireny fotoana reny ho an'izay soratra teo hoe veloma raha zao nanatsika ny tahiry tsara régime mangambany no tsy nekeny vahoaka tsony fa tsy sanatriny zany fa ninjehana olona le izy fa le ankapobeny mihitsy zany no ny tena efa tsy nizaka ny vahoaka tsony zany fijaliana sy ny fandikandikana fa nitsakitsahana ny lalàna velona lalàna lalam-panorenana misy eto amin'ny firenena. Resako mihitsy ny avy eo makasika an'izay fandikana sy fanitsakitsahana ny lalam-panorenana zay fa milohan'izay aloha tsara ihany manamarika amin'ny maha sekretera nasionaly anao ny antoko TGV zay miandraikitra nyity faritamin'ny
Toliary ty Andriamato Ministra dia matsiaro tena ny mpanara-bavao fa ohatry ny miady reny le filohan'ny repoblika amintsika mifampiresaka zao rehefa misy fanenjehana zay ataon'ny mpanohatra azy dia matetika izy ihany mamaly azy amina fandaharana isan'ny tokony amina serasera izy ihany ko no manao ny seraserany tsy matsiaro tena tokony andraikitra ve ianareo ianao zao aloha ny hitako tazako mba misikesika ihany aloha ty amin'ity faritanin'ny Toliary ty fa izay ireo sekretera nasionaly hafa izay namanao tsy miady rery ve le filoham-pirenena amintsika miresaka zao toko zao le izy Gasikara rehefa nitondra ny foto-kevi-dehibe andanina ny filoham-pirenena zahay tamin'ireny fampelezan-kevitra reny dia nanambara ny zavatra hataonay ny zavatra ho tanterahanay reo asa rehetra reo foto-drafitra rehetra hajoro eto amin'ny firenena sy ny asa fampandrosoana nitakiny ny filoha nitakiny ny malagasy rehetra aminay dia ny asa aloha raha ohatra hoe tsika lany andro ifamaly amin'ireny olona reny important ekeko important ny communication zavatra tsy azo lavina zany fa kosany any rehefa tapitra io mandana io ny zavatra vitanay no hitsarany vahoakanay fa tsy hoe afaka namaly any rakoty ianao na afaka namaly any rabe ianao tamin'ireny fotoana reny important zany tenenana an'izany za aleo koa ny olona manana modestie mangingina miasa mangina hita ny vahoaka zao ny zavatra ataony tozay le mifamaly lava mifanenjika lava tapitra manda lany andro tamin'ny fifanenjehana ianao tsy zavatra vitanao tsaray ny vahoaka amin'ny urina amizay ianao rehefa aveo aiza ny toerana fa le filoha mantsy manana mpiaradia zay Andriamato Ministra ny filoha ve ny tokony amaly mimpanenjika azy fa nga izy tsy misy olona ho arinany zay mahatonga anao mametraka ny fanontaniana zahay oa le culture volena taminay dia tsy ho culture n'olona iady satria hafa ny fotoana maha solombavambahoaka hafa koa ny fotoana maha ministra anao anjara samihafa takiny anjara asa samihafa takina eo amin'ny fitantanandrara zany zavatra anankiroa zany ka hoy aho miteny amitsika hoe reo namana rehetrarehetra reo miasa reo manana mikolokolo an'ilay bazy reo ary akaiky ny vahoaka reo ary mijery le fampandrosoana any ifotony reo zay ny zavatra tadiavy filoham-pirenena anatanterahana an'ilay velirano 3 fa tsy hoe mandehana mamaly olona 3 any atokotanina fa tateraho le velirano 3 ohatrany hoe raha manana ny ty tokantrano ty ianao Gasikara petrakato ianao atony ny zanakao sahirana mijaly dia ria tokotany ary misy olona mivazavaza Gasikara ane zao ianao zazato kerena mosary marary tsarotra ilio valana retiny io iza no vonjenao aloha tsy ny ato an-trano ve tsy ny anala fasahirana na ny vahoaka malagasy ve ny ankoronanao ato ve ny ataonao vaindondrara fa de andeha ifamaly am'le olona ny atao hoe zay ny tena fahalalana lehibe indrindra ngabany mazava ny tiako teny anisan'ny tena anenjehan'ny mpanohatra mafy anareo am'izao fotoana zao Andriamato Ministra anisan'izany ohatra ny olona Olivier Rakotovazasy ireo namany ny atao hoe fanitsakitsahana ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona zay misy eto amin'ny firenena zay ataon'izao fitondrana zao nanomboka tany amin'ny famoahana ny ataontsika hoe diditsy volana zay navoaka ny filoham-pirenena fonony izy manana zay fahefany zay zany dia raha tokony ho ratifiena enenivony antenimieram-pirenena sy antenimieram-doolona dia tsy natao le izy ary nitory tenenivony ACC mihitsy ny filohany zany antenimieram-doolona zany vo ny ACC no naminy baiko ny filoham-pirenena sy ny mpanatanteraka hoe alefaso izy io izay mbola tara be ihany koa vo nalefanareo ary nambaran'izy ireo fa natao ankamehana be nanaovana fivoriana tsy ara-potoana mihitsy zay nambaran'izy ireo azo atao tsara napiditra an'izany tao anatin'ny fivoriana ara-potoana nitona akaty amin'ny ataontsika hoe voamera ikambanana isasana na ny CMP ary mbola nambaran'izy ireo ihany koa fa ny prime ministre mihitsy no manitsakitsaka satria mbola tsy namoaka fekevitra korony zany voamera ikambanana isasana zany de efa nalefan'ny prime ministre teny amin'ny antenimieram-pirenena ilay lalàna mbola ntoy ihany ndray mifanitsakitsahana ny lalàna satria raha tokony hosiny avy ny filohan'ny antenimera rotonta
zany hoe ny filohan'ny antemera-pirenena sy ny filohan'ny antenemeran-dolona dia nambaran'ny filoha rivorakody vao fa mbola atao am'birao an'ilay lalàna nefa ny ACC efa namoaka sahady a atsika am'resaka zao hatramin'ny fihetsonana ny mpifidy ary dia ambaran'reto olona izay manohatra amin'ny fitondranyreto fa tena fanitsakitsahana ny lalàna manaiky an'izany ve ny ministra Roberto Tinoka androany fa manitsakitsaka ny lalàna zao fanjakana tarihana re zao tsy manaiky an'izany a ny antony tsy anakeko an'le izy dia tsotra lay diditsy volana 2015-007 article 124 no tianao tenenina io ary zay no asainy zareo asiana resaka maro ny ana tsotra fotsiny le izy a satria filambotsiary ny lalam-panorenana no lalàna fotra eto amin'ny tany sy ny firenena ny lalam-panorenana dia efa mametraka amin'ny article 40 ny constitution tsika malagasy hoe reto avy a ny institution zany république zany mametraka izy hoe ny filoham-pirenena sy ny gouvernement ny parlement antemeran-doholona sy ny antemeram-pirenena satria bicaméral dia ny HCC zany hoe reo androm-panjakana reo zany raha toka républicaine atsika dia tsy maintsy mipetraka reo androm-panjakana reo zay vo manana an'izany ossature ma république ny république zany voalaza ny lalam-panorenana zany izy ireo manko tsy manda atao hoe isinyle antemeram-pirenena raha ny faneokevitra hoentin'ny aloholon'ny Madagasikara zay manohatra anareo zao fotoana zao a fa ny voalohany dia hoe fa maninona atao akamihana be tsy maintsy tosaina amin'ny faraky ny folo volana desambra zao le fifidianana nefany a na ny voalaza ny lalàna aza dia mbola tsy feno akory ireo ataontsika hoe mpifidy lehibe dia zany ny mpanolotsaina partany sy mpanolotsaina paritra zay tsy tafiditra ao zany ny fatra reny rehetrarehetra anisan'ny tena itsekerana anareo mantsy ao anatin'le izy maninona ny tsy maintsy aleva foana le izy aleo fa azavanako tsara za tapahana aloha za vetivety zao le izy gasikara voalohany a reo olona mitabataba fa tsy mahefa andeha hanao fividiananareo a dia efa tsy nanao fividianana hatram'izay nefa tsy am'izao foana nahita candidat HVM anao tamin'ny communal nahita candidat HVM anao tamin'ny députation natao mafy loatra lay valo isan-jato niraofina tamin'ny fividianana fisedrana vahoaka farany ka androany mila n'ity artifice juridique rehetrarehetra ty manao juridisme mihitsiny azy lalovina zany lalàna zany lalovina zany firekevitra zany a andesina ampirorona le saim-bahoaka ray zay a fa andesiny ihany koa hitazomana zay ataoko hoe tombotsoa kely a zay lehibe matoa ifikirany eo zay ananany zany fatany fa tsy maintsy tapitra mandaa amin'ny 2021 en février 2021 raha ny tiany atao zany à partir de 21 février 2021 février 2021 dia tsy misy sénat intsony eo tsika nahita hoe ratification isy izytsika teo a lalam-panorenana no nanome fahefanana ny président de la république naka ny reny itsy volana reny fa reny zao tsika tsy nisy antenemeram-pirenena to nandeha ihany le firenenako azatapahana fa azavako le izy dia tam'ireny efa io ny tsikera mahazo atsika dia mbola hamerina ny reny indray hoe inona zany tena tiany zareo atao inona le tiany mpanohitra atao tam'ireny aza efa tsikaraina mafy ny filoham-pirenena hoe tsy mety io nataonao ratifie avy io nandeha nanao ratification nasiana resabe ny ratification zao indray andeha hanao fifidianana mba tsy isiny zany vide institutionnel zany dia mbola tsikaraina foana kamiko a olona tsy mahasaha misedra vahoaka reo olona reo a dia tsy tokony hanao politika rehefa tsy mahasaha miseho an'izany sehatra fisedrana vahoaka zany zay fotsiny le izy zao ary ny zava-misy a misy ny atao hoe fivondrona an'ireo solomam-boka sy loholon'ny Madagasikara zay mivondrona asa hitonga manteny amin'ny panorama zay nanao fanambarana mihitsy a teboka telo lehibe a tsy matoky intsony ny HCC satria tsy manara-dalàna raha vao ihany keo io CNI na ny voamiram-pirenena maleo tena misana fifidianana io a fa tsy atokisana zany a ary ajanony ilay fifidianana loholon'ny Madagasikara
ho an'ny fitondrana tsy embotra ve zany nareo manoloana n'izany fangatahana rehetrarehetra zany ary roso makany amin'ny fifidianana antsika tsy maintsy ho totosaitsika le faraiky mifonofona de sola varsovy ilay fifidianana zany fa ono Gaskar mametra-panontaniana aminao a izakay no nametraka ny membre ny HCC amin'izao ao io sy ny fitondram-panjakana teo aloha izakay no nametraka an'ireo membre ny CENI amin'izao io zay natonga resabe tokoa entre ny deux tours satria hitanay hoe nisy fianakaviany zay olona teneninao zay a ny tana andraikitra lehibe tamin'izany fikarakarana ny données numérique tamin'izany CENI zany androany ve reo institution reo androany ve ny ACC rehefa tsy mety aminao ny zavatra ataony tsy manaraka n'ilay fotom-pisainanao fa tehijanona amin'ny ara-dalàna dia akorana ohatra zany androany ve ny CENI enjehinao ohatran'izany nefany nekenao ny voka-pifidianana rehetra navoaka ny CENI de mahagaga ianao no nametraka ny CENI tsy zahay ane no handeha hanao hampanao fifidianany eto amin'ny tany tsy ny firenena fa ny CENI no ny proposé date ny gouvernement de neke ny gouvernement zany zavatra zany fatatsika fa tsy manana andraikitra amin'ny fifidianana intsony ny gouvernement fa io CENI io mahaleo tena no ny proposé an'izany date zany ary nekenay avy amin'ny gouvernement sainky zao nisy tompona andraikitra ambony teo anivon'ny CENI zay mitana andraikitra na filolefitry ny CENI mihitsy no namaty batsilana fa nisy ny doublon tao anatin'ireny fifidianana ireny tsy mahatsiaro tena ihany koa ve zany nareo tompona andraikitra ao anatin'izany zavatra zany satria naringiny lany am'izao tsika mifampiresaka zao hoe ary nareo no mitantana ny firenena aleo atao ministre sy ny tanora sy ny fanatanjahantena raha iverinitsika le resaka doublon a dia resaka ohatrany hoe fampirorona saina olona le izy satria fatatsika fa tamin'ireny fotoana reny a misy mission d'évaluation tsy nitantana an'io rery ny CENI fa misy an'ireo mpamatsy vola tao nanao an'ilay basket fond tamin'ireny fotoana reny nanara-maso tsara ary nanao mission d'évaluation à chaque étape mihitsy an'ireny zavatra reny za tsy miteny hoe tena lafatra ny zavatra nisy tao ary zahay koa ary nanakina ane zahay tamin'ireny fotoana reny hoe zao ny zavatra tsy mety tao zao ny zavatra tsy mety tao fa nenona ve zahay tamin'izany fotoana zany tsy nenona zahay fa noho n'ilay didiny ACC tsy azo ivalozana zahay républicaine manaraka lalàna satria tany tan-dalàna Madagasikara zany nieritreretanay nanaovana fanovana teny amin'ny 13 mai dia nanaiky zay zavatra ny teo androany androany ty tsika vao mahita hoe tsy mety ny atsy tsy mety ny areo satria tsy manaraka tsy eo intsony izy anome baiko azy tsy manaraka baiko intsony reo olona reo fa mitazona ny fahamarinana de lazaina indray hoe tsy mety inona ihany raha ny atao eto amin'ny tany sy firenena ny zavatra anankiray manahirana eto amin'ny firenena ihany koa zay tena atahorana satria tandinin-doza le firenena le matoa minisitra dia ny fanambarana zay nataon'ny filohan'ny antemeran-doolona rehetra mivahiny teto amin'ny fandarako teto mahakasika na fampidirana ntsokosoko fitaovam-piadiana izay hiampangany zany filohan'ny antemeran-doolona zany anareo mpitondra am'izao fotoana zao ho tomponantoka sy tompona andraikitra tamin'izany fampidirana zany fony izy zay nisanany andraikitra filoha mpisolo-toerana zany amin'ny tantana ny firenena zay manahirana zany resaky zany ary tena mampiorokoditra mihitsy inona no mety ho azonao avaly an'izany tokony izy nametrahanao an'izay fanontaniana zay hoe inona no andraikitra ny raisinao raha toka hitanao tokoa fa nisy an'izany fampidirana fitaovam-piadiana atsokosoko zany teto ny maha filoha intérimaire azy ane mpisolo toerana azy tsy afaka hiafenany amin'ny tsy fandraisana andraikitra dikan'izay izy no tsy nandray andraikitra anontanio azy fa naniny ianao no tsy nandray andraikitra tamin'izany andriamatoa filohany antemeran-doolona am'izao raha resaka sûreté de l'état zany no voatohitohiny afaka miafina ve ianao aka za intérimaire ko tsy anao anio c'est irresponsable
fa izy mihitsy zany no apetraho devant prendre ses responsabilités de vazava ho azy zay tompona andraikitra sa tsy tompona andraikitra de napiditra an'le fitaovana eto Madagasikara. Inona le pirofo itenenana ahafahantsika miteny zany Gasikara androany? Lay filoha mihitsy no nitondra taratasy teto amiko nanapirofo fa tanatina filan-kevitry ny minisitra no nandrenesy ny angom-baovao mahakasika an'izay rehetrarehetra zay ary mbola nambarana zany rehefa ny ratsika nahita nge fony mbola candidat asa andeha ataoko hoe pré-campagne nge ny filoha ankehitriny nampiseho fitaova fehidina andriamatoa minisitra teo amin'ny sisy vato e ary hoe sahala am'izao ny fitaovana omena ny filoha alandahatsika rehefa tonga eo amin'ny fitantanana voapirofo ihany koa zany tamin'ny fetim-pirenena tamin'ny taondasa vary ny folo sy roa arivo sivy ny folo sy roa arivo azafady ary mbola nisy ary nyresaka tamin'ny afarany teo fetim-pirenena hoe itony dia natolotra avan'ny filoha-pirenena tsy pirofo zany tokoa zao hoe zany hoe ny zavatra tsara hiavaka dia aza afangaro ny fihepitoana fa raha anatin'le fihepitoana ny fa 4 jona atsika ny filoha republika efa lany dia chef suprême de l'armée izy am'izay fotoana zay azony atao tsara no mampiditra fitaovam-piadina eto zavatra hafa zany raha tany amin'ny ivatotsika nanao démonstration fantatrao ne zany démonstration zany tsy fusil tena fusil réel no avoakeny fa ma démonstration azay na io logiciel ampiasanao amin'ny ordinateur io misy logiciel démo tsy mandeha hatramin'ny farany reny tsy mahafaty reny fa mety hoe plastika mety hoe zao fa anehona ny endrika sy ny sariny le zavatra fotsiny fanambarana faharoa no resana ihany koa to anatin'ny fandarana zay somary nagaga ihany koa satria nitondra taratasy zay izy de misy soratanana ary nambarana fa tompona andraikitra eo anivony fiadidinan'ny republika andriamatoa minisitra no manome baiko eny anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolokolona ny pôle anti-corruption na olona anankiray zay tsy maintsy ampidirina ponja vonjo maika na NDO isika aiza ho aiza kay le fisarahan'ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana fitsarana eto Madagasikara am'izao fotoanandro hita amin'ny tananareo zao satria nanipaka aza vahiny teto amiko mbola nanamafy an'izany fa mahazo baiko izy ireo amina resaka IST eto Madagasikara matompandrindra an'izany pôle anti-corruption zany mihitsy no niteny hoe eny mandray baiko ary misy magistrat zay mitaraina ao anatin'izany rehetrarehetra zany aiza ho aiza le fisaraha-pahefana am'izao fitondranareo zao toko ny zavatra misy aloha zany dia za tsy nahita an'le authenticité n'le taratasy noentina teto fa ngambany Gasikara ve afaka manamarina hoe authentique tokoa le taratasy noentin'izay olona zay teto aminao teto zay no fanotaniko vetivety aloha maliko an'le izy za aloha zany nahita lay taratasy zay tsy hotonontsika eto kosa ngambany ny anarany zay fantatra fa tompona andraikitra eo anivon'ny fiadian'ny republika ny anarana teo ambany zay soratanana ary lay taratasy no de makany amin'ny pôle anti-corruption zay aloha nitako andriamatoa minisitra ka afahaniko mametraka aminao hoe raha zany nambaran'izany olo zany inona no mba azonareo avaly satria nareo zany no tondrony zany filohan'ny antemeran-doolo zany ho tompona andraikitra mpitantana manome baiko zany amin'ny resaka fitsarana eto andriamatoa minisitra ny tsara ho fantatry maro aloha fa ny asa-pitsarana andavanandro dia voalaza ny constitution fa amin'ny article 110 ny constitution zay milaza fa les magistrats du ministère public soumis à la subordination hiérarchique zany hoe ny mpitsara amin'ny fampanoavana dia feheziny ambaratonga pahefana andraisan'ny baiko ka raha ohatra hoe io izitsika misy zavatra nyseho ohatra ny tenenitsika teo iny ohatra hoe misy izy ihany tena misy olona nitondra arma tany misy olona mety anohina ny fiandrianam-pirenena tsy azony présidence atao hoe miteny amin'io hoe jerevo zany zavatra ohatran'izao ary ataovy ny baiko ny anao enquête ny fampanoavana azo atao nge zany zavatra zany tsy midika koa tsy midika zany fa tsy misy ny séparation de pouvoir fa constitution tsika amin'ny article 110 de manazava tsara amin'izay zavatra zay hafa koa ny mpitsara mamoaka didy iny zay indray zavatra hafa ny mpitsara manao kadidy iny manana ny
indépendance manokana iny ary manana ny appréciation manokana izy amin'izay zavatra havoakany eo. Zay ny différence. Ny adefitra manamantsy de hoe nenjehana mafy ny filoha teo aloha fotoan'izany fa managadra andreo zay tsy mitovy hevitra lay mpitondrotra. Ankehitriny tsika mahita fa misy tompona andraiky hoe nivon'le fiadidinan'ny repoblika manome baiko anagadrana olona izay tsy mitovy hevitra. Tsy mitovy ihany ve zany ny ataony teo aloha ihany mbola ataonareo am'izao fotoan'izao satria efa manomboka miroso makany amin'ny ataontsika hoe valifatika ihany koa lay fitondrana am'izao fotoan'izao ary misy foana ny gadra-politika tsy nataony teo aloha ihany ve ataonareo am'izao fotoan'izao tompoko. Ny fanokafana enquête dia tsy midika hoe fanagadrana. Raha ohatra hoe fanokafana enquête le izy le ny hazavaniko tsara teo dia zo ny ministère no manome baiko mikasika an'izay famoahana zay. Resaka fanagadrana za ny eritreritroko manokana satria isan'ilay tenentsika hoe mitaka an'izany fanovana zany za tsy tokony ny olona anankiray miafikafina ao anaty sary hoe mpanao politika dia tsy azo enjehana de lasa tsy maty manotra am'izay zavatra rehetrarehetra atao fa raha vao enjehana zany le olona dia miafina foana anatin'izay fanaovana politika hoe za mpanao politika. Ny lalàna tompoko dia tokony hitovy ho an'ny olona rehetra fa tsy misy tikobika sy alako tare na qualification na mpanao politika na tsy mpanao politika na religieux na olona hafa. Zay no zavatra tena manahirana mantsy raha matsikatra ianao Andriamato ministra de saika ilay lalàna atainty à la sécurité intérieure de l'État foana no miasa am'izao fotoan'izao rehefa misy olona anankiray eninao fa nampidirina ponja vonjamaika ary betsaka ihany koa ny olona zay efa niditra ponja vonjamaika zao tao anatin'izay heritaona sy tapana rotaona latsaka kely ny tantananareo ny fireneny zay inona zany ny azonao avaly ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Za Gaskar dia mametraka foana hoe za zany tsy ekeny culturako mihitsy le fisiany zany impunité zany eto an-tany sy ny firenena. Le fisiany zany tsy maty manonta zany. Rehefa te hanao politika ianao dia ataovy madio tsara ny zavatra ataonao rehetrarehetra. Ny filoha Andry Rajoelina ne nisy fotoana izy tsy teo amin'ny fitondrana fantatro tsara fa mpandraharaha izy fa naninona tsy nisy fanenjehana be nahazo azy ny savaina neny tao fantatray eneny na hatramin'ny piasany jirama na hatramin'izany compteur zany olona zany saika trafikena andotona anazy fa tsy nahitana ninina mihitsy izy madio izy raha miverina manao politika izy de tsy misy ahiahy anatin'izay zavatra ka za anatra ho an'le olona hanao politika teoriana io hoe rehefa handeha hanao politika eto amin'ny firenena dia avao tsara kosa lay impunité sy lay politika hoentina hanasoavana ny firenena. De ihany tsika ao anatin'le fotoana mantsy tiako ararotana ihany koa satria be dia be mantsy le fanenjehana am'izao fotoana izao ary miteraka resa be amitsika mifampiresaka zao ny resaka zay noentiny Fidèle Razarapera ihany koa zay somamoaka ny Madagasikara rehefa nivahiny tao amiko no nanambarany fa raha mijery mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta isika dia nambarany fa akavitsiana ireo olona avaty amin'ny fatra na tanindra na Andriamato ministra raha misy ny olona izay tena tsy tia tanindrana hoy izany solomam-bahoaka izany de ny filoha ankehitriny aprofon'izany ny fanenjehana isan'ny tokony izay raha tsika mahita eto ianao androany anisan'ny olona akaiky an'izany filoha zany inona no mety ho azonao avaly manaky an'izany ve Andriamato Tinoka Roberto zay ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena. Loha hevitra tena saripady io amiko Gaskar ary raha ny sitrapoko tsy tokony ho resahantsika am'izao génération tsika zao tsony le resaka fokofoko ty antony gasy efa ray foin'Andriamanitra ho nosy Madagasikara tsika io efa tsy ohatran'ny taloha hoe misy an'izao ary amin'ny faritra avaratra misy an'izao ary amin'ny faritra atsimo efa nahitanina riva ary fa tenenin'olona hoe
c'est la plus grande ville côtière. Dia mbola ho zany foana ve mifotom-pisainana zavatra manafotoana zany. Ary ny olona manao an'izany dia mbola te hampanjaka an'ilay toe-tsaina teo aloha, toe-tsaina fanjanahantany hoe zarazara ho anjakany. Fa za kosa miteny na dia zany ary tsy afina ambadiky n'izay aho, fa za kosa hitondra argument itenenako aminao hoe tsy marina zany zavatra zany. Inona moa ny secteur tena mandeha eto Madagasikara? Ny secteur tena mampiodina ny ekonomian'ny Madagasikara. Voalohany, fampidirana hetra, ny ladoane ary io port ny Tamatavy io. Mba te hanontany aminao aho, fantatrao ve fa olona tsy aovao mpivoatany no tompona andraikitra amin'ireo toeranareo? Olona côtier tompona andraikitra amin'ireo toeranareo. Secteur clé io a, secteur stratégique. Raha izay, raha ny mpikambana amin'ny gouvernement raha Tuliara no resahana. Telo no ministry ny Tuliara ao anatin'ny gouvernement. Roa zay. Fa manaraka an'izay, nanendritsika ny flou ny ambassadeur efatra ny voatendry, roa mpivoatany dia roa any Bruxelles, ny premier ministre teo aloha Berizika ary ny ray ato à Maurice ny premier ministre Camille Vital. Équitable zany. Amiko a na zazakely tsy mahay manisa malala hoe équitable zany zavatra zany. Fa izao zay olona niteny taminao zay tsy malala tsara ny zavatra nisy izy tamin'izay fotoana zay na tsy haiko na minitsy sy malala fa ny nanaovany satria henohenoko le raisonnement hoe nanaovana ny ministre avy any amin'ny côte teo amin'ny filohalindahany dia fitiavany ny filoha teo aloha ny côtier. Non, tsy zay. Humiliation no nataony tamin'ireo tafika ireo ary mbola tsy levo ny vavony tafika iny hatramin'izao. Nitsangany alahy, petraha alahy, ampiraina dia mihira. Azafady a. Zany ve le fitiavana an'ilay olona ty amin'ny côte? Fanaovana zavatra ohatry zany. Ary za te hiteny aminao hoe jereo kely ny voka-pifidianana farany teo. Mafy loatra tamin'ny vahoaka le nataon'izay filoha zay. Natonga anazy tsy nahazo vadintsony tany amin'ny faritra. Fa natonga ny président Rajoelina nahazo vato satria raha vao mpitafapetraka teo izy nametraka nyreny foto-drafitrasa maro eny hôpitaly manara-penitra tsy tao Antananarivo fotsiny fa manerana ny faritra ary visionnaire izy matoa tamintsika niatrika nyty coronavirus tia tena nahavontsy aina be deaibe taty amin'ny faritra reny foto-drafitrasa hôpitaly manara-penitra nataony reny. Iskan'izay olona zay tsika anisan'ny manahirana ihany koa tia nampatsiahy tantara anao dia ho ampatsiahivoka ihany koa tantara anankiray izay nirantsika anata rehefa nambarana fisainana avy momba ny lalam-panorena natao amin'ny fitran'izy ireo fa lantim-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina dia niaraba azy mpifaninana taminy izy io mpifaninana io le olona resahanao zay ihany dia ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Rehefa nandeha ny fianianana zay nataon'ny filoha ankehitriny Andry Nirina Rajoelina dia namotrina azy teny ihany koa zany filoha teo aloha Marc Ravalomanana zany nampiseho sary fa manaiky zany ilay candidat mpifaninana filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa i Andry Rajoelina zay filoham-pirenena izy no mitantana ny Madagasikara. Karazana fair-play ngamba ny ilazantsika an'izany. Gaga ny vahoaka ankehitriny fa tsy mety tapitra mihitsy ilay ady eo amin'izany filoha rontonto zany mandraka ankehitriny ary raha jerentsika ny taona efa ho 13 taona zany dia miverina foana ireo ady eo amin'ny rontonto ireo Andriamatoa ministra inona zava-misy amin'ny fotoana izao ny fanodina ny orinasan'izany ny triple A ao Antananarivo ihany koa mandeha ny resaka haino manjeriny zany olona zany izay ambarany pomba azy fa tena politika no anidina ny orinasa sy fikasana nisihana anakisana zany n'ilay fahitalavitra tsy miankina n'izany olona zany tsy manana fahavalo akoatran'ny Marc Ravalomanana ve le filoham-pirenena ankehitriny fa tao izy foana no ataontsika hoe anganina andro eto amin'ny fitantanana n'le firenena. Tamin'ny fiarahako tamin'ny député Tim teny amin'ny 13 mai no nahalalako zavatra be deaibe mihoatra ny zavatra efa fantako
tamin'ny toetsainy zay filoha teo aloha zay natonga nisy fotoana ara-tadidinareo mifamaly mihitsy zay sy sombavim-bahoaka rivo tamin'ny fotoana reny a namana izy a efa naharo nintolony iny a dia namana tsy mpahavaly zay mialatsiny raha manonona azy anatin'izao findariny zao dia gaga za fa hafa ny zavatra teneniny filoha teo aloha io a dia hafa zavatra ataony hafa ny message ampitainy amin'ny reto député reto hafa koa ny zavatra ataony rehefa aveo mahagaga atsika ve androany raha tonga izy a mody miatrika eny a mamasy raha tonga izy a mody miarahaba anao fa za mitena anao tsy mitovy fotom-pisaina nareo olona reo ny olona ray le ray a le filoha Andry Rajoelina olona madio fo ary vantabantana mahitsy fa le ray a olona tsy hoe za manaratsy olona fa tena hitako zany zavatra zany ary reny malaza moa am'izao fotoana zao hoe so grâce eny le narihina tary zao hoe tsy zany nanao an'izany fa malaza no tambazotra rehetrarehetra zany zavatra zany ka tamin'ireny fotoana reny ary tolom-bahoaka no natao fitakiany vahoaka amin'ny zavatra maharary anazy no natao fitakina hitambara ny 73 député inona nataony sombavim-bahoaka tima tamin'ireny mitondra pancarte de hoe vohay triple A hatram'izany ane le izy tantara tsy fanadiny gasikara hatram'izany ane le izy dikan'izay a reo olona reo zany tsy mieritreritra misy manidy tsy mieritreritra am'izao ve no anidina anatina fasahiranana ara-ekonomika mpararaha malagasy vahina ve no menavahana zany rehetrarehetra zany no miteraka devitra mantsy andriamato minisitra za gasikara averiko foana le zavatra niteneniko tany ambolohan'ny tany hoe tsy tokony hiafina amin'ilay takelaka hoe nao politika dia afaka manao zavatra tsy mety afaka tsy mandoa taxa afaka passer outre ny lalàna misy a eto amin'ny tany sy ny firenena tokony manara-dalàna dolo ny olona rehetrarehetra za ty raha manao politika na misy zavatra ataoko kapitso afakapitso tsy eritreritra anao an'izany mihitsy satria zany le fanovany toe-tsaina tiana apetraka eto amin'ny tany sy ny firenena mba hialany zay niretsaka hoe impunité zany a eto Madagasikara zay fotsiny teny ve zany fa tsisy ambadika politika mihitsy an'izay raha triple A isy ny makasika ny orinasan'io filoha teo aloha io zany zao tsika ami'resaka eo raha ny fahalalako anazy a mora no mietikete an'le izy politika anie fa kosany a tsy tokony ho aty amin'ny président Andry Rajoelina no andio ny casserole ny traînevan'le olona manana dossier maloto any amin'ny fitsarana manana taxe tsy voaloha inona ny tiana ho tenenina zany tokony hoe rehefa manao politika zany izy dia tokony hoe président Andry Rajoelina mandoa ny impayé taxe impayé sy ny zavatra rehetrarehetra maloto nataony sy ny tsy mety nataony rehetrarehetra any zay vao ataontsika hoe milamina ara-politika avy Madagasikara resaka politika mahazaka demokrasia ve zao fitondrana tarihanareo zao zao fitondrana tantananareo zao andriamatoa minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena mahitsy ny fantaniko tiako mba hisy ihany ko le valiteninao raha silaka tompo mahitsy be za mamaly anao hoe mazaka zahay satria anatiny fitantanana firenena ohatr'izao misy zay fanoharana zay avy aty atsimbo aty hoe ny ray aman-dreny mahatanty finga vaky zany finga zany via vaky kanefany petraka koa le fahendrena miteny vahiny le izy hoe le sage et celui qui sait les limites petraka koa zay fahendrena zay ny olona hendry dia mahafantatra hoe hatreto ny fetra ka tsy sanatria hoe démocratie bananière no atao eto amin'ny tany sy ny firenena ka tsy sanatria hoe famingavingana mpitondra no atao eto amin'ny firenena dia haneky zay olona zay azafady ray aman-dreny io azafady tsy fomba tsika gasy zany tsy mentalité tsika gasy zany tsy nitezana amin'izany tsika ka raha ohatra hoe avy androany a ny fanatotoloana miditra eto ny Facebook tsy misy mandraranao fa kosany a ny soatoavina mahamalagasy retompoko azarina zavatra anankiray ihany koa tiako mareny satria ianao ministra mpianty faritilo
resaka politika aloha sy ny fifanenjena eto ohatra milamindamina foana asa inona ny antony mahatonga an'izay raha azonao hazavaina aloha fa resaka toliara ihany matsika anisan'ny politika andresahana de matsiaro an'le ray aman-dreny monja jaune foana ary mpitaritoolona zany ray aman-dreny zany tia tanindrazana rehetra amin'ny fotoanandro ny dada monja manjaka kehitsiny de tsy nazo ny tsinitsiniavina avokoa reo mpanao politika zay avy eto amin'ity faritra atsimo ity raha itsika fantaniana de hoe fomba fanaovana politika ahoana ale mato minisa no tokony hipetraka eto Madagasikara eto sy eto atoliara eto raha sirakao tsiratritra tsiaritra kely fotsiny mantsy miresaka toliara ianao de Dada Monja nalaza ny zavatra tena ny apprécieko aminy a de le hoe lay fametrahana tarigitra hoe kamiviombio le kamiviombio aza mivilambilana aza miolanolana aza manao ohatrany le ataon'olona hoe manao ohatrany trondro manao ohatran'izao fa mandehana mahitsy amiko a foto-kevitra lehibe zany fotom-pisainana lehibe zany ary tokony arahana aty amin'ny aorina fa ny zavatra tiako ampiavaka fotsiny zany misy karazany roa le mpanao politika misy le mpanao politika miresaka fa tsy mirealiser zavatra misy ny atao mpanao politika bâtisseur mirealiser zavatra manao zavatra zay fomba fisainana faharoa zay anatiny firaisakina sy fifanajana ary fifankatiavana no toetsaina hoetiko anaovana ny politika aty Tuileries amin'ny maha ministra coach porofoina zany amin'ny zavatra rehetrarehetra nisy taty à Tuileries ohatrany hoe raha nandany ny filoham-pirenena 85% ny teto Tuileries tamin'ireny fotoana reny tsy kisendrasendra ny reny nisy zavatra naverina be dia be tamin'ny fifamantorana ara-piarahamonina teto Tuileries natonga ny reny vato reny ny anjandra zavatra maro Tuileries ary nahita hoe efa miova tokoa le olona mitarika anay ka ndao aritsika satria faralahy foana Tuileries hatramin'izay fa amin'izao fotoana zao hitanao angamba fa na ny fifehezana nyty aretina Covid-19 ty dia isan'ny sangany Tuileries noho ninona zay le teneniko teo hoe firaisakina firaisapo na io olom-bo tendry na io olom-bo afidy na io STD eto na io ray aman-dreny na io mpitondra fivavahana misy fotoana raha zay hoe rehefa tena saika misahirana zay hoe saika feno ny hôpital teto Tuileries fa ny prévoir zay prévoir mijerijery lavitra zay tena sahirana zay inona nataonay mifanatona amin'ireo fivavahana reo de fa nanomana toerana koa masera hoe raha sendra feno ny arifa heureusement moa tsy feno ny tany dia afaka mandray koa masera ireo afaka mandray ireo ray aman-dreny ara-panahy ireo hitanao impina ohatran'izay zany ary ny décision nyraisina teto misy ny fotoana rehetrarehetra reny fa miresaka politika reny tsy nisy zany mpanao politika mba niala anitra fa tena ny fanampiana daholo zavatra rehetrarehetra teo ary nanoraisina atao ny décision rehetrarehetra eto zay natonga an'ireny Covid-19 iny voafehy Tuileries efa telo andro zao tsika efatr'andro tsy misy cas confirmé tsony ny eto Tuileries zava-dehibe natana zay tsy olona maditra olona manisy arovava sy arorona ny olona eto Tuileries ary manaraka an'izany mety misy 10 standard sy manaraka fa ny akaman'ny olona zany dia nanaraka ny toromarika natoro azy hatramin'izay dikan'izay ara-piarahamonina de verina tsikelikely zany ny asiny zany Tuileries ma Tuileries fa miresaka an'izany eny anao nazanatrany izy anefa amintsika mifampiresaka zao zany ve azo hiverina fa milamina zany Tuileries coronavirus tsy matahotra n'ilay atao hoe andian'ny faharoa sahala amin'ny any ivelany any firenendehibe zay manahirana zay io zao raha maraina io rehefa avy eny amin'ny seranam-piaramanidina nakaty amin'ny tapitranana tiana de fiara iny zany de betsabetsaka ihany fa tsy manao an'ilay arivavaorina ntsony ka mahatonga amin'ny teny hoe tsy atahorana ve le fiverenana n'ilay andian'ny faharoa ary ny mpakady ihany koa satria efa misaka an'izay ihany ianao lasa vehivavy zany hitany gasikara tsy manao vavaorina zany maro apelaso eto aminay ny zavatra tiana ho tenenina gasikara de tsotra miala tsiny fa sangisany mba mandeha mandalana ihany décompressé atsika satria mafana tsara le adievitra ary
isaorako anao be deaibe ainao tena mafana mihitsy zany anatina devitra tsara be tiako be rehefa tena masa mametraka fanontanianao zay satria za koa zany tsy tiako le mpametraka fanontaniana somary miolangolana tsy mahitsy reny fa aleoko tonga de mahitsy ohatran'izao dia lehilahy samy lehilahy mifanatrika eto met le point sur les yeux izy ny vazaha de mafinaritra be le fomba fanaovana gazety dia valiteny ny zavatra misy efa manomboka mafana i Juliard ary ankamaroany firenena tany ivelany tany nanao an'le déconfinement dia verina indray satria mangatsika ny any am'izao ka za mieritreritra fitahindrana mahatonga ny Madagasikara mafana am'izao ary je touche du bois ny vazaha zay ataoko hoe tsy hisy eto amitsika zany zavatra zany matoa efa hain'ny mpitsabo zany hoe efa nahazo piky Juliard ary efa aotraotra foana zany ny ka teto dia eritseretina hoe efa manomboka resy zany tsy midika akory fa hisioka raha mbo tsy tafavoaka ny ala fa tena mbola mila fitandremana foana ary mbola anaovako antsoary zay zavatra zay satria mandeha Juliard koa ty fandaharana ataotsika ty de mbola tsy miala amin'izay fenitra ara-pahasalamana tokony harahana zay doly ny vahoakan'ny Juliard indrindra ny vahoakan'ny Madagasikara moa zany miady atao amin'ny coronavirus. Epita kely eo lafiny lalàna fa mamaranako an'izay politique zay mampikatroka TGV anao izay mitana ny andraikitra ny secrétaire national misana ny faritany Toliara ny vato ministra dia maro ataontsika hoe solomavahoaka mianaran'ny IRD no manomboka efa mivoaka mamoaka ny feony amin'izao fotoana izao mahakasika ny fitantanana ny firenena eo ihany koa ny fanendrena mpikambana ny gouvernemanta ny filohan'ny antemera-pirenena zany laza misy moa tamin'ny kabana tamin'ny fivoriana farany fa raha isisany solotena ny solomam-boaka eo anivon'izany gouvernemanta izany milamina tsara ve ny fifandraisana eo amin'ny TGV sy ny IRD sy ireo mpanohana ny filoha sy ny fitondrana amitsika amin'ny fampiresaka zao tsy misy ady atrano ve ao aminareo zany raha ohatra ka hoe tena hitsina le fanontaniana any mato ministra za aloha tsy mahita adratrano ary zavatra misy voiziny olona foana hoe maro teknisiana loatra ny gouvernementa zahay ao anatiny ao mahita hoe misy politiciana ao ary mifanampy zay traikefa zay expérience mifameno zay traikefa sy expérience ananana ao zay mba hoentina ampivoarana ny firenena e koa ilaina foana ny séparation de pouvoir hoe misy mipanatanteraka misy mpanao lalàna raha ohatra hoe zay tolo-kevitra ao zay no ho resitsika hoe tokony ho parlementaire no be anatin'le gouvernementa fieritreretana azy tsy tokony latsaka député fa nanao nandeha ny andry ho tendrena raha nanampanirina ho anatin'ilay mpanatantera ohatran'ny zaho zao tsy nilatsaka député zaho tamin'ny farany teo satria nanampanirina ho anatin'ny mpanatateraka rehefa avy folo taona nijanona tao anatin'ny chambre basse fa tsy misy namanareo zay parlementaire mihitsy vahiny teto amiko no manambara hoe betsaka le sakaizany mpandresy zany lasa misy any zany hoe ministre technicien na le hoe fomba finy ministre cerveau no atson'le filoha betsaka reo mpiara-mitolona no voailika ao anatin'izao fitantanan'le firenena zao ianao ihany koa akaiky an'izao filoha-pirenetsika zao mantsy no antony ametraka zay fanontaniana zay hoe tsy misy ady atrano ve fa milamina tsara nareo anatin'le izy zay tsy hisy ady an-trano avery fanondroana fa ny zavatra apetrako de hoe olo-dehibe ny filoha-pirenena malala tsara satria izy no nanao vely rano tamin'ny vahoaka hoe ahoana ny fomba ahafahany manantotosa an'izany vely ranony zany ny fakana teknisiana ve ny fakana solombavim-bahoaka ve farany olona manaja sy mihaino ny solombavim-bahoakany de ny filoha-pirenena ny témoigner an'izany zahay satria en tant que secrétaire national miara mivory foana am'ireo solombavim-bahoaka avy aty amin'ny faritra reo zany ny tiana teneny tsy laozany ny anatina organisation ohatran'io
atoky lehibe ohatran'io tsy laozany olona foana hoe ray rombirioka fa rehefa averina manaraka an'ilay mampatsiahivina an'ilay discipline de parti dia miverina amin'ny ara-dalàna foana ny tanjona ho dia tsy zay resaka tsy fitokevitra anatin'ny fitantanana zay fa hoe ahoana ny fomba anatanterahana an'izay velirano 3 napetraky ny filoham-pirenena zay fa miandrandrana zany ny vahoaka miandrandra n'ilay émergence i Madagasikara. Anisan'ny naberesaka ihany koa asa tsaronao lay tolo-dalàna zay noetiny somambahoaka Idy Alson andriamatoa ministra izay tonga tito ihany koa moa zany ny vao amin'ny rafitra miady amin'ny kolokolo eto Madagasikara nanao karazana angaredona mihitsy tamina fotoana zany tsy dia ihany ny tiako hitondrana fa ilay mampikambana gouvernementanao aiza ho aizaka ny fomba fijery ny gouvernementa ny lalàna io na ny toeran'ny gouvernementa amin'ny lalàna io toko azony sombavim-bahoaka atao tokoa zay no antom-pisiany ny manao tolo-dalàna proposition de loi rehefa nanao an'iny ny sombavim-bahoaka Idy Alson dia effectivement nandalo anatin'ny gouvernementa zay vao afaka matotonga tany amin'ny parlementa rehefa avy eo dia nekeninay tao amin'ny gouvernementa zany lay hevitra tadiaviny hitondrana fanavaozana sy fanatsarana an'iny lalàna iny ny pitsopitsony angambany pour ny forme no hitanay tao hoe misy zavatra nomenay proposition anovanana azy fa ny fond dia d'accord mihitsy zahay hoe aoka kosa ny izy teo ny paka mba handeha hitsara hifatoka amin'izany atao hoe tena ady amin'ny kolokolo zany fa tsy hanana super pouvoir ka anenjika an'izao zavatra rehetra zao ka lasa super juridiction zany izy amin'izay fotoana zay. Manahirana kely mantsy amin'ny mampikambana gouvernementanao mety hisy fiantraikany amin'ny fanatanteranareo ny asanareo raha ohatra ka lany lalàna io ny antony dia zao ny filohan'ny CSI eto Madagasikara Ramatoa Sahondra Rabenarivo dia nanamafy hoe hisy fiantraikany ngeza be amin'ny famatsim-bola eto Madagasikara raha toa ka lany lalàna io izay eto amin'ny Real TV moa raha ny loharanom-baovao zay azonay dia fantatray fa atao hoe ny FMI ny tena miady mafy ametrahana ny lalàna io eto Madagasikara eto ka tsy matahotra ve nareo hiady amin'ny mpandohobary izay everitsika amin'izao fotoana izao fa anisan'ny manampy anareo mamatsy volanareo ahafahanareo manatanteraka ny asa amin'ny mampanatanteraka anareo andriamatoa ministra. Ny zavatra tsara ho fantatra dia tsy mifoanana ilay lalàna important be zay fa nasiana fanatsarana ary raha anatytsika zany rehetrarehetra zany fantatrao tsara fa manana ny antsoina hoe fiandrianam-pirenena tsika ka raha hosehosena zany fiandrianam-pirenena zany angambany tsy partenaire ny développement ntsony zany olona zay fa sanatrian'izay ho lasa colonisateur fa miforma amin'ny endriky ny hafa zany tsika fasarotiny be amin'ny zay parsa sy ny zavatra tsy mety tsy omen'olona tsika antsika fa tsy omen'olona tsika eo ka tokony hihetsika ny ambopo pirenetsika raha ohatra hoe misy an'izany zavatra zany ka zaho tsy andeha te hiditra anao polémique hoe hiady amin'ny bailleur de fonds tsika hiady amin'ny FMI tsika fa za mieritreritra hoe raha anatiny io tokony hoainy zareo zany zavatra zany ary tsy hanana problème an'izany izy fa naja tanteraka ny indépendance. Fa na ny sako na ny somambahoaka Idy Alson dia samy teto avokoa nanao ny fanazavana sy ny fomba fijery teknika fa androany tena politika ny tiako atongavana raha sitraka ao andriamatoa ministra sahaly amina ahoana ny fomba fijery politika an'io lalàna io tompoko. Ny zavatra tiako tenenina anatin'ilay izy dia raha fijery politika zany no hitondrantsika anazy iza no mahazo tombony eo anatin'izany rehetrarehetra zany ny mpanao politika no mahazo tombony anatin'io satria naninonao izy ianao ny lalàna nesorina isanandiny lalàna nesorina taony dia lay confiscation avant condamnation natao tanatin'iny lalàna iny zany hoe afaka miconfisquer tsy misy didy zany reo olona reo dikan'izay
raha zany mitondra rapitra fakapitsa halako bika tsy tiako tare anao de omeko baiko fotsiny mitaka de na ny biennao a na ny volanao a na ny compte bancaire anao a dia azony gazina dia vita ny momba anao rehetrarehetra ka zay zavatra zay za mino a fa sécurité ho an'ny mpanao politika au contraire sécurité ho an'ny mpanao politika mihitsy iny fanesorana an'izay fahefana mivangogo be loatra tamin'ny taky zay anisan'ny voaresakisika kely moa mahakasiky ny lalàna iny teo le resaka hoe mpamatsy vola mba tiako hiverenana kely amin'ny mpanohana ny filohanao andriamato ministra asa ratsaronao fa fonony filoha zay nanao fandarana tany amin'ny arena tamin'izany fotoana zany mbola tsy niainga akory moa zany mifividianana teto fa nanomboka ny sivy voalohany izy nampiseho an'ilay vina antsointsika hoe IEM to ministra dia nambarany fa raha mbola miankin-doha an'ireo mpamatsy vola mazatra toy ny banque mondiale sy ny FMI tsika dia tsy androsina ovinana afaka 1 taona 5 taona ankehitriny anefa mifanohatra an'izay ny hita satria nambarany filofona tao anatin'izao ady amin'ny faran'entana coronavirus zao fa matoky atsika mpamatsy vola nahazo vola tamin'ny banque mondiale foana ianareo ataoko hoe ianareo satria ianareo mantsy ny mpitondra amin'izao fotoana zao tsy matsiaro manimba endrika ny filoha ihany ve ny ataontsika hoe fifamadian-kevitra sahala amin'izany ao anatina fitantanana filoha firenena amin'ny maha-filoham-pirenena azy toko ny tanjona dia zay volazan'ny filoha zay hoe hialantsika tsikelikely a amin'izay fiankinan-doha be loatra zay a amin'ny mpamatsy vola fa mba tena haleovantsika tena ary na io ara-toekarena na io ara-sakafo a dia hiala tsikelikely a amin'izany famatsim-bola zany tsika tanjona zay fa kosany tsy tonga dia afaka miala androany androanytsika adisona be raha iresaka an'izany androanytsika satria fantatro tsara fa na ny budget mpanjakana dia misy ampahany lehibe avy amin'ny banque mondiale sy ny FMI dikan'izay a rehefa tena lasatsika miainga amin'ny décolle io économie-tsika io dia zay no tanjona le izy fa tsy hoe androany fa ny fomba lecture n'le zavatra nyresahan'ny président ngamba ny tokony miova kely ny optique jerevana azy fa tanjona no nametrahany an'izay zavatra zay iroso ao anatin'ny tontolon'ny fampandrosoantsika satria anisan'ny nambarako hoe tsara iantsika miresaka zay fampandrosony zay fa milohan'izay aloha raha hitodiana kely le hiverenana moa raha ny marikokoa lay coronavirus teo andriamato ministra saingy tsy ho an'ny tolera zany fa tena le madagasikara mihitsiny ny rody be mpanohatra na ny RMDM amin'izao fotoana zao dia tena manindro mafy mihitsy fa fomba anankiray izay ahafahan'izao fanjakana zao manageja ny fahalalana amin'ny teny maneho hevitra ny mbola hitazomana n'ilay atao hoe amiana ara-pahasalamana na ny état d'urgence sanitaire mato ministra betsaka zao no malagasy tia an'io hevitra nefa ny voasaka n'ilay lalàna izay tamin'ny 1 moa nananganana an'izao firenena mian'izao tsy misy ny foaninina gejaina ny any amanjery zany rehetrarehetra zany dia ambarany mpanohatra fa finiavana politika anareo sy atao hoe fanararotana politika afana managejany rehetra sy azo gejaina sy mampitomba ny fahefan'le filoham-pirenena mangataka zareo ny anajanona an'izy mitoy ihany nefa n'le filoham-pirenena rehefa nanazava tamin'ny fandaharany fa tsy maintsy manao an'io rehefa milamina tsara ty vo mijanona androany ianao tratraka eo eto raha azonao valiana retoko fa maninona no tsy maintsy toizana foana lizy ary marina ve sa tsy marina malaiky ve an'izay fomba fijena mpanohatra ino vao omaly a no tonga de Tsuliara ny rodobe mpanohatra ary afaka nivorisomana tsara tamin'ny hôtel Palais de Juillet ary naneho hevitra tao ary nangana koa ny bureau ny tao ry zareo tiso zany le fitenenana hoe tsy afaka maneho hevitra zareo raha izay lay état d'urgence sanitaire io a ohatrany atoly kipoy zao hoe zahay aty a mandroso a mahafaty renibe ajanona mahafaty raibe ka aminay zany tsy natao ny confinement niteny zareo hoe tsy nidina ny frontière tafiditra le izy zao hoe idina le izy iboka zahay vohao zahay amiko a ny fanapaha-kevitry ny filoham-pirenena
dia fanapakevitra na ray aman-dreny. Rehefa anapaka ny reny zavatra reny izy a, rehefa anatin'ny conseil des ministres dia manontany ny hevitry ny tsirairay. Manahoana ny Anne Diego? Zay izy ny Anne Diego, zao ny situation ty, zao ny situation ty, zao ny situation aty. Manahoana ny Fianaratsoa, zao mitaditra avy any. Manahoana ny Antuiliard, zao voaina ve les autres nationales makany amin'ny RN7 dia inona ny dispositif de sécurité raisina anelakelakin'izay. Zany hoe anatin'ny état d'urgence sanitaire atsika, ny dispositif de sécurité anatin'izay dia hoe ny fametrahana fanafody isaky ny district andalovan'ilay zotra mba tsy hisy indray fatahorana na fatoriana andrianantsy ho an'ny andrianantsy ho an'ireo olona zay hitahitaina hoe sao de andalo hoe tontobila de isy coronavirus nefa zay tsy afaka itsabo tena dia naparitaka amin'ny faritra rehetra aloha, naparitaka amin'ny district rehetra, eny fanatra amin'ny commune, ny fanafody, ny concentrateur d'oxygène, ny fitaovana rehetrarehetra zay ilaina iadina amin'ity valana retina ity. Midika zany fa ny filoham-pirenena dia mandray ambony, mandray ambany ny zavatra rehetrarehetra, ny contexte rehetrarehetra, ny contexte économique, ny contexte social. Zay vao manapa-kevitra amin'ireny fanambarana ataon'ireny ka io moa rehefa ianao mpanohatra de mora ihany mitsikera fa mitazona mitantana firenena zany zavatra sarotra zany mitantana ohatra hoe mitantana mandray andraikitra lehibe anatin'ny zao zavatra mitsanga ohatran'izao tsy Madagasikara vao ihany ny voany fa izao tontolo zao mihitsiny tena zany tena anao hoe mafy be le izy fa tsara ihany tsika fananana filoha satria tiako miteny aminareo hoe reny fotoana andehana ny filoham-pirenena mamangy olona atsy mamangy olona ry mitety an'ireny tokantrano reny eny fotoana tena mampamaivay ary tena atahorana an'le coronavirus. Azafady ka amin'ireny ara zay mieritseritra hoe président tena sahanao sa le filoha zay mihitsy zany le toetsainy le filoha mandeha manantona an'ireo kely anjara andraikitry ny filoham-pirenena ve no mizara takamoa lampo ho anna tokantrano zany tsy sanaben'ny tanàna ve zany andriamato ministra na ataontsika hoe solombavam-bahoaka farafahalavitra ny satria ireny no ahenanivy ny vahoaka iny tompo. Zay le mentalité tiako tenena hoe hitondrantsika fanatsarana sy fanavaozana ary ho atsaraina bebe kokoa amin'ny zao fanaovana politika amin'ny androntsika zao. Ny filoha Andry Rajoelina tadiditsika tsara fa mbola tsy teo amin'ny fitondrana izy mbola tsy nanao pré-campagne akory ary fa nareo hoe nisy zavatra tsy nety tany atsimo tany de tonga tany atsimo izy tamin'izay fotoana zay nanome fanampiana tany. Natonga n'ilay mpitondra teo aloha ary tamin'ireny fotoana ireny teny hoe mba porofoy amiko fa misy tokoa ny kerena atsimo. Amin'izao fotoana zao tsy anatin'ny campagne électorale angatsika mandeha président de la république midina any anatin'ny tranon'olona any miresaka amin'olona efa fotom-pisainana le izy efa zay président Andry Rajoelina de tsy afaka hovanao am'izay izy efa tiany mihitsiny le mifampikasokasoka am'le vahoaka izy tsy manana complexe de supériorité zany sarana mantsy hoe asana na fitokanana ary hoe tena tianga ma vo tokony na aminay ary de efa mavita mitokana an'ity zavatra ty kosa fa tsy filoha lasa sokajin'ny RNDM ho populisme mantsy le filoham-pirenena amin'izao fotoana zao andriamato solomamboaka ny Madagasikara manahirana kely mety azonao avazana. Tsy mitovy manko le populisme sy le populaire sy le olona koa miantra olona. Amiko ny filoha Andry Rajoelina de miantra olona. Ray aman-dreny izy fa azadiny fa reo olona reo no mifidy anazy koa en quelque sorte zany patron koa reo olona reo raha ny tena mary ary tsy amin'izay lafin'izay fa za fa hitako hoe amin'ilay fo feno antra mihitsiny fo feno fitiavana mihitsiny no anaovany ny rangainy satria araka ny tenao teo hoe efa raika amin'ny folo taona ny arahako taminy izy mivady reo zany tena olona tsotra ary raha misy olona tena hoe tokony hampandrosa Madagasikara raha misy
olona tokony ametrahany ty firenena ty fanantenana amin'ny fahamarinana sy ataoko hoe fitsinjovana ny tena ho tombotsony zany firenena malagasy zany a dia izy mivady io satria hitako loatra ny alemem-panahany zany olona zany amin'ny zavatra ataony rehetrarehetra. Mamaraparana ihany tsika na dia zany fampandrosoana kely a resako ny tontolo ny fanatanjahan-tena le mato ministra raha sitrakao efa miainga ave ilay vely rano amintsika amin'ny fampiresaka zao a ho tratra ave zany vely rano sa tsy ho tratra raha misy dia mba azonao tantsaina amiko ve hoe inona ny fampanantenana nataon'ny filoha tamin'ny fampalezan-kevitra no efa azo tsapaina tanana amintsika amin'ny fampiresaka zao a ary manao hena ihany koa ny plan marshal sy ny maro hafa fampandrosoana. Ny fampandrosoana dia alohan'ny resahako fanatanjahantena tsy haiko ny tsy resaka an'ireo fampandrosoana mijoalajoala fotodrafitrasa efa mijoalajoala na dia anatiny hoe ray taona mahery monja raha zay satria fatatsika fa nisy an'iny coronavirus iny zay tsy manala akory tsy ataona excuse akory satria nanao an'le plan marshal akory zahay mba hanaovana ny relance post covid aorinan'izao zava-misy zao fa raha ny finoko aloha dia tanteraka zany ny vely rano rehetrarehetra fa mikasika ny sport manokana ny sport dia elabe no natao kilabao ny tanora sy ny sport sitrako mantsy manahirana kely anao mantsy zao misy mamorona hevitra mihitsy no hoe fa maninona le fotodrafitrasa tsy maintsy lokona volomboasary foana efa filoham-pirenena nge ny filoha ankehitriny fa tsy filohan'ny mampara irery intsonina ny IRD mantsy ary mato ministra ka mahatonga ana amin'ny teny hoe tena tsy maintsy lokona ohatr'izay marina ve izy io inona ny mety ho tanjonareo anatin'le izy misy mpamakafaka politika ary milaza mihitsy fa fanabadonan'le malagasy le izy satria efa karazana fitezana ny sainy sady na pré-campagne sady ny antony mahatonga an'izany loko averimberina foana amina fotodrafitrasa zay an'ny vahoaka malagasy zany. Ny loko ve no tena zava-dehibe sa lay fijerena hoe firy amin'ilay vahoaka amin'le faritra no mahazo tombotsoa amin'io fotodrafitrasa apetraka io zay ny tokony fanontaniana hipetraka raha le loko za miteny aminao fa mpivavaka ny filoha Andry Rajoelina loko zany avy amin'Andriamanitra no nanao ny loko tsy misy loko an'olombelona zany fa zao président Andry Rajoelina tsy andeha hiteny anao zany mihitsy ohatrany za mindeha tonga aminao eto aminao tsy manisy cravate orange za tonga eto miresaka aminao izy tsy mba manana toe-tsaina ohatran'izany tsy mba manana toe-tsaina hoe fa manina anao nisy cravate bleu hitanao nany premier ministre nanao intervention farante cravate bleu marine nantsiny tao tsy président Andry Rajoelina mihitsy no andeha irefarifa hiteny hoe afa nanina anao nanisy cravate bleu jamais de la vie izy efa midépassé an'izany zavatra zany ka za zany te hisitona ny saitsika hoe mba lay fotodrafitrasa sy le zavatra hoentiny tombotsoa hoentiny eo amin'ny faritra sy lay olona isitraka an'izany no jerena fa tsy le loko mety ny entreprise mieritritra hoe ty lokom-boasary ty mety mahafinafinaritra ny filoham-pirenena de zay ngamba ny andokony an'izany fa jerefy ny cahier de charge fa tsisy an'izany ary antanio ny entreprise rehetrarehetra hoe forcé va ny président Andry Rajoelina ve nareo manao asy eo tsy maintsy holokoina volomboasary io tsy manao an'izany folo elohan'ny resana le fotodrafitrasa momba ny fanatanjahantena aloha tsy maintsy resahantsika toliara efa miainga ve toliara amin'izao fotoana zao ianao raha teo ministra mpianty faritany ty mba miady ho an'le faritany ve ianao inona ny fotodrafitrasa miainga eto satria betsaka ihany ny zanaky toliara no efa manomboka mitabataba amin'izao fotoana zao hoe atao tahaka ny adino zay zany ka tsika mifampiresaka io anisan'ny voatontonona matetika atao anatin'ny plan marshal ihany ko ity tapany atsimona ny grand sud ity Andriamatoa ministra raha azonao ambara inona ny zavatra efa miainga zao aty atoliara oetan'izao fanjakana sy fitondran'izao toko ny zavatra lehibe indrindra tia tuliara aloha dia ny fananana ataoko hoe ny 2/3 ny ressources minières ny Madagasikara zany dia
aty amin'ny faritradolo ohatra hoe ny safira ao ilakaka sy sakara ny gaz naturel ny pétrole raha tsy tenany reny satria reny no eritreretintsika hoe ampisy émergence any Madagasikara ihany koa manana an'izany Tuléar ary indrindra koa ametraka usine tsika io efa hitahita anatin'ny mandalo anatin'ny conseil moa le izy fa mbola misy clause satria zavatra tsy tiany filoha indrindra amin'ny zavatra ataony zany de hoe maimaika fotsiny anao an'le zavatra ametraka orinasa nefany tsy voadinika tsara hoe inona marina no tombotsoa ny zavatra apetraka ho an'ny malagasy manana an'izay sens de redevabilité zay foana zany ny zavatra atao rehetrarehetra amin'ny eto amin'ny firenena raha tsy resaka ny Bamangokitsika misy rive gauche rive droite Bamangok rive gauche de fantatsika fa tamin'ny filoha Andry Rajoelina mbola filohan'ny tetezamita no nahazo an'izany financement zany tamin'ny BAD ary mbola mitohy izy amin'izao fotoana zao anaotsika nahazo financement koa tsika anamboatra an'ilay pont Mangoky zay eo amin'ny 980 mètres eo raha tsy diso ny fitadidiko dia ambanin'ilay pont de hisy retention na rano ahafahana manodika an'izany rano zany ohatra ny andekaleka dia hamatsy herinaratra any Tuléar eny fa nahatrany Fianaratsoa ary misy an'le rive droite am'izay koa rehefa aveo niarahana tamin'ny iarahantsika amin'ny arabo zay nampisy resa be tokoa hoe ambaran'ireo fa hoe namidinareo tamin'ny arabo le tandazatsika satria mampolo taonany maro mihitsy ny fifanarana ao anatin'le izy le matao ministra ny zavatra fantatra dia tsika tsy afaka miasa rery zany tsika tsy maintsy mila ny expérience reo tany efa mandroso rehetrarehetra reo ary tsy hoe anatin'ny fanaditoloana tsika zao de tsy mety le hoe miboka rery ato tsika tsy solution le fioboana rery ato fa tsy maintsy mivelatra kokoa tsika ary mila partenariat le izy noety ny fitondram-panjakana tamin'izay fotoana zay hoe bon ny apportnay de io ny tany de izy koa ny arabo hoe ny anay assurenareo fotsiny fa zay zavatra hovokariny eto dia hovidiny fotoana tsena ho lany ny tsena eto Madagasikara ary zany no ataoko hoe eritreritra ny engany le hoe suffisance alimentaire ny indépendance alimentaire zany eto amintsika eto Madagasikara mantsy tsy maintsy miteraka devitra eny hoe inoinona ve ny miainga ao sa hoe tena hiverina amin'ny ray isan-jato indray tsika zay ray fa mitena manahirana ihany koa nisy fodrafitrasa zay nataon'ny fitondrana herinaratra mampianangia amin'ny lemaka Bamangoky iny zay hoe to anampy amin'ny tohadrano sy anondraka ny faritra rehetrarehetra iny tsy afaka manao any ataontsika hoe fifampitohizan'ny fitantanana ve tsika andriamato ministra ny zavatra misy anatin'ny sehatra lehibe ohatran'ny reny satria ngeza ihany lay projet ny projet dia tsy maintsy rahantsika miasa amin'olo tsy hoe mamboly fary ny ao Morondava zany dia Skoma Sinoa no manao an'lay mitantana le usine de hoe lasan'le Sinoa le tany ao Menabe tsy zay le izy io Bamangok io nisy taloha nisy vazaha mitantana an'io tsy hoe lasan'ny vazaha le izy tany amin'ny faritry Morondava iny koa nisy israeliana namboly voasary tadidiko am'izay mbola kely tsy hoe any israeliana ny tany rehefa aveo fa antsika malagasy ka tsika zany tokony marina fa saro-piarotsika am'le tanytsika fa ny anaovana débat zay tsy any amin'ny tokony ho izy kosa dia mampihemitra atsika malagasy inary anisan'ny zavatra anankiray ihany koa tsy maintsy resantsika andriamato ministra ao anatin'izay fampandrosoana izay ihany ny makasika an'ireo fandarana eto Toliara zay somary sahirakirana kely ihany asa misy andehan'io zao asa tadidinao
somary jerekely aloha satria zay miteraka devitra be mihitsy inona re mba vahaolana mba hoentana ohatra hoe ny toly a ny sumatexa ny asima zany rehetrarehetra zany a sao de mba afaka manome vahaolana kely ianao amin'ny maministra ampianao zany a mandeha tontolo n'le fandrarana eto na siatry ny fizahantany zany anisan'ny mampiavaka ny toliara avokoa mantsy ny zavatra nahafaralahy ny toliara foana hatramin'izay a dia ilay fahalafosan'ny herinaratra marina nisy teto dôly a reo orinasa tenenintsika reo fa za miteneneo hoe ny vidin'ny herinaratra eto toliarany ka raina rola voheny noho ny any ampivoatany dia itsika amin'izao fotoana zao dia miezaka manatanteraka n'ilay voalaza ny constitution amin'ny article 140 zay mametraka hoe tokony ho développement harmonieux ny eto Madagasikara ary hipetraka le antsoina hoe péréquation zay mahatonga anay miteny hoe misy projet ao a raha tsy manana énergie tsika ary azadiny koa fa mbola misy an'le projet sakoa zay hiteraka énergie donc sady mahazo avy ato zany toliara no mahazo avy ato am'le resaka énergie dikan'izay a raha ny matière première BDB aty atoerana ka ohatra hoe misy reo énergie mora ireo a dia ho tonga ny orinasa ary amin'ny farany ty volana ty moa zany efa misy sahady koa industria ho tonga eto a tsy anjarako moa no itenan'izany fa misy ministra tompona andraikitra zany zavatra zany a fa ho hitanareo fa tena handroso ty faritanytsika ty tontolon'ny fanatanjahantena de mato ministra no mamaraparana atsika ny loha hevitra ao anatin'izao fandarana manokana zao a naveriko teo foana fa nisan'ny ministra zay tapaverina amin'ny toerana foana ianao intelo metona zay tao anatin'le fanaovanany gouvernement za aloha tsy mahafantatra na atao hoe fifantsifinjavatra na tsara vitany ianao a fa raha mijery zany zava-bitanao tao anatin'le ministera aloha de hitako nisy karazana fombiazana ihany a reny zao ny barea tafiakatra kanontsika ary amina toerana ambony be mihitsiny a torak'izay ihany koa ny jeux de Gilles zay nazahoantsika medaly volamena maro a ny jeux africains ihany koa tena fahaiza manao na dia tanan'le tonoka Robertovy no anton'izany ataontsika hoe fiakarany Madagasikara misetra ny fanatanjahantena zany a inona no mety hoe vina no entinao atao anatin'ity département ity ka nahatonga ny filoha nametraka anao amin'ny toerana io a satria izy koa tsy maintsy mijery ny vinany zay mifandraika amin'ny vinanao ka ahatonga ny vahoaka mahita fa makany amin'ny atao hoe programme nasan'ny filoha am-pirenena ny nametrahananao eo amin'ny toerana itako hatramin'izay ny tanora Gasikara dia natao kilabao na ny petit fanatanjahantena ihany koa ny tanora avy any Diogora anao compétition aty Tananarivo na ny tanora avy aty Toliara anao compétition any Tananarivo dia malany valambe efapolo ora vao tonga any reraka le tanora any ka tsy misy performance mihitsy zany a ny sehatra anaovany reny ankizy reny fifaninanana ka zay no mahatonga atsika zany androany mieritreritra hoe mivangongo loatra amin'ny toerana vitsivitsy ary efa antitra reo infrastructure reo raha atsika zany hiakatra amin'izany sehatra professionnel zany de tsy maintsy manana atsika zany a infrastructure mifandraika amin'ny norme international ihany koa anatratrarana zay niveau ananan'olona rehetrarehetra zay zay ny mahatonga anay zany a mametraka hoe ny fotodrafitrasa ho an'ny tanora sy ny fanatanjahantena no tokony apetraka zay faran'izay haingana ary ino moa teneniko hoe le péréquation le fitsinjarana tena izy zany no hatao anatin'izay zavatra zay profony zany a ametraka efa nametraka 30 gymnase tsika teo misandrahaka eran'ny faritra ametraka koa tsika zany a 30 stade manara-penitra mifandrahaka sandrahaka eran'ny faritra metraka tsika piscine olympique any Majunga piscine olympique any Tamatavy piscine olympique eto Toliara ary gymnase 4000 places ho an'ireo renivohim-partany rehetrarehetra reo midika zany rehetra zany fa manana ambition zany tsika ametraka avo zany professionnalisme tsika zany anatin'ny fanatanjahantena indrindra ihany koa raha te hahazo fahombiazana tsika satria na ireo
zavatra nyteneninareo palmarès nytenenitsika reo any ka le fitaovana sy ilay infrastructure efa tranainy efa antitra efa simba no nazony zaza malagasy anareo dikan'izay mahay le zaza malagasy fa tsy misy kosa encadrement nitiako tenenina tamin'ny zay zavatra zay a dia fa nahoana no navita n'ireny performance reny ireo ankizy ireo satria zany a le lalam-pisainana vaovao no entina taminy mihitsiny hoe misy mpiahina ireo ankizy manomboka eto na hatramin'ny préparation reny ankizy reny de efa teny foana na rahana maso a reny ankizy reny hany ka rehefa nanao tsika jeu des îles dia raha tamin'ny 2011 tsika 4e ary médaille d'or efatra amby telopolo angambany raha fitadidiko ny nazotsika tamin'izay fotoana zay de 3e koa tsika tamin'ny 2015 lasa faharoa tsika ary 49 médaille d'or no azotsika tamin'ny jeu des îles farany teo nanao jeux africains tsika hatram'izay tsika dia 26e 33e tsika tamin'ny 2015 médaille d'argent ray no azo tany de médaille de bronze angambany dia tafiditra anatin'le top 10 tsika teo amin'ny farany teo 6 médaille d'or ny malagasy ary 4 médaille d'argent zany hoe tsy ho teneniko tsony ny fandraisantsika anjara tamin'ny canne zay tena mampiray ny malagasy na ino no tenenina na ino olazaina adiny dolo ny zavatra mampiadiady rehetra tsy mampifanaraka rehetra de niombo-po malagasy tamin'ireny fotoana reny dikan'izay zany ty sport eto Madagasikara ty zany lalatsaina vaovao hoentina amerenana indray ny ambom-po-pirenena ary indrindra hisiny firaisan-kina ny samy malagasy ny fifankatiavan'ny samy malagasy teny nefa nivenao fa matoa nisy zany fombiazana zany de nisy diatanana ministra Tinoka Roberto tao anatin'izany rehetrarehetra zany tsy voatango ka itony tena fa raha nitany amin'ny canne zao no resantsika fantatsika fa tamin'ireny fotoana ny nandehanantsika nanao an'ireny canne reny dia comité de normalisation no mbola nisy fa mbola tsy nisy mbola tsy tafatsangana zany fédération tamin'ireny aloha hitanaraka tamin'le varia foana hatrany vilany any tsy nisaraka tamin'zareo mihitsy sain betsaka no mandika an'izany fa nanao karazana fanararotana politika ao hono ianao tao anatin'le satria fantatrao fa aomby le baolina kitra malagasy sy lay ekipa pirenena de manao karazana récupération politique nareo le matoa ministra aona no alalanao fa aomby ianao raha mbola andeha hiady tiako tenena de tsotra nanome tourmarque amin'ny filoha hoe tsy maintsy accompagner vanao tsy maintsy eo akaikin'ireo joueur ireo mandrakariva ianao satria mila an'izany fiahina zany mila an'izany ray aman-dreny zany satria amin'ireny fotoana reny be deaibe ny image tsy hitatsika fa tsika mahita hoe misy baolina mandeha ao misy fandresenao misy an'izao fa ny zavatra gérenao ambadiky reny ny contraste horrina reny ao migérer anao problème social migérer anao psychologique migérer anao resaka vola migérer anao resaka fifandraisana entre samby joueur migérer koa ianao an'le comité de normalisation zay ndraindray mifanondrirotra amin'le joueur zany rehetrarehetra zany migérer anao resaka tsy fampitokisana anatin'io satria misolotoeranareo de tsy natokisanaireo joueur mihitsy tamin'ireny fotoana reny dia mandamina an'izany foana zany no atao ambadiky zay hany ka nahatra am'izao mifandray ampo amin'ireo joueur ireo ary mifanoratra mifandray matetika zany lasa finamana koa zany ny anay fa tsy de hoe entre ministre sy joueur na équipe nationale zany fa entre samby jeune zany miresaka de zay ny zava-dehibe fa ny zavatra tiako ahoana zany mitazomatsika zay heritsika amin'ny ekipa pirenena barean'ny Madagasikara zay mba ahafatsika ihany ko zany mba anana fanahitanana iny mba nanao canne indray de matoa ministra matopona andraikitra bolonanao an'ilay tontolo ny fanatanjahantena eto Madagasikara nandritry nyreny fotoana nanaovantsika confinement reny aloha kelynyiny dia efa nandalo teto ny CAF ny évaluer an'io stade ny barricadime zay andraisantsika ny lalao fifanitsanana amin'ny canne zay eo anatsika amin'ny Côte d'Ivoire amin'ny volana novembre eo
tamin'ny alarobia teo koa no nisy ny évaluation farany nataony zay émissaire ny CAF zay niasa tsika ary namboarina anaraka ny fenitra takiny zareo satria tsy vitany hoe mamboatra stade de eo fa tadiavy ny pitsopitso ny rehetrarehetra io tadiavy ny mobilier rehetrarehetra ny banc de massage ny vestiaire tsy maintsy misy climatiseur ny trano journaliste régie tsy maintsy misy télé misy an'izao hoe ny banc ny mpisolo toerana tsy maintsy apetraka ary tsy maintsy manaraka ny fenitra takiny zareo be dia be zany zavatra takiny ny jiro hoe ny transfo hoe tsy maintsy zao hoe nisy resaka sécurité manodidina an'iny stade iny dégagement be dia be zany ny accès be dia be zany zavatra niezahantsika mivitaina nandritra n'iny fotoana nanaovana confinement iny ary tanteraka raha misy zavatra kely fotsiny angamba ataontsika hoe roa na telo isanjato sisa tavela no exigence zareo tanatin'le izy mbola tavela zany mbola manana fotoana lavitra be tsika hatramin'ny volana novembre tsy ampy akory herinandro na 10 jours nanaovantsika amin'ny zavatra sisa tavela zay. Zao ary inona no mety hoe tohana zany zay vitana ministera ny fanatanjahantena ho an'ireo barena Madagasikara io satria fantatra zao fa toa hoe hiatrika karazana lalao ara-pirala inona lay ekipatsika mba ahafahana miatrika ihany koa ao anatin'ilay fifaninanana iraisam-pirenena Andriamatompo Ministra. Mifandray matetika ary tsy tapaka amin'ny fédération na ny tenako ary indrindra ihany koa mifandray amin'ny coach Nicolas Dupuis zay fantatrareo fa natao ny filoha André Rajoelina consultant mihitsy amin'ny resaka sport moa zany izy ary manana bureau amin'ny tafito ao mifandray amin'ny matetika ary mametraka foana hoe ahoana ny forme physique etan'ny forme physique nireo ankizy reo mpilalao-tsika reo hiatrika an'io fifanintsanana io aorina ny zavatra tsy mahazatra satria tsy mahazatra ny ho an'ny compétiteur rehetrarehetra zany mijanona anatina confinement ela maharitra be ohatran'ireny misy état d'esprit tsy maintsy évaluevanao état de forme physique tsy maintsy jerenao ary mifafahan'ireny olona reny koa satria maro ny joueur-ntsika misy any Qatar est-ce que hihidy ve frontière am'izay fotoana zay misy any États-Unis est-ce que frontière atsika ve tsy joueur tena clé ve noany ka andehantsika hanao an'io fa satria raha vao tena le joueur clé zany noany de miova sary mihitsy zany l'équipe lasa banga l'équipe de zavatra hafa zany no sanatriny zany misy eo de manahirana be zany rehetrarehetra zany zany iarahana ampina ny fédération ary iarahana fampiresaka ihany koa amin'ny coach sélectionneur zany dia jerena ihany koa ny fafana manampy an'zareo efa nanao devis niaraka taminay teo tamin'ny herinandro ny FMF dia jerena zay fomba afana manatanteraka an'izay lalao zay nisy fanirina moa zany teo anakiroa le izy ny ray Luxembourg dia ny ray Portugal nefa am'izao fotoana zao manidy frontière ary mihaenjana be zany ny coronavirus zany zany zavatra rehetra zany zany lanjalanjaina dolo tsy mora le izy fa tsika mieritreritra hoe tsy maintsy manao lalao fanomanana an'ireo ankizy reo ary tanterahana zany fa techniquement zany zareo no mijery azy ny FMF sy ny coach dia manampy manoana fitondram-panjakana amin'izay fanapahan-kevitra rehetrarehetra. Izaho aiza ny famitana ny kianjan'ny Barea Andriamatompo Ministra zay anisan'ny anakianany maro ihany koa rehefa nandeha ny valan'ilay coronavirus hoe taon'ny kiatso asa mety oviny izy io ny vita mifandraikan'izay ihany koa asa ratsaronao fa anisan'ny notsikirainy ny filoha Rivolakoto vao mafy ianao mahakasika an'le resaka kianja fandraisana atao moa hoe kianja manara-penitra 30 manena Madagasikara fa tena lara-pahamehana ve zany toa ohatrany tsy tonga any ekibon'ilay vahoaka malagasy ilay resaka kianja manara-penitra zany am'izao fotoana zao Andriamatompo Ministra. Iverenako foana le teniko tany aloha tany hoe rehefa manao politika ianao de mila tena mpanetretena ny tenenako an'izany background
mba hoe mba mandalo an-tanatohatra hoe mba élu zany ianao miatrika vahoaka zany ianao maheno zany amin'ireny fotoana reny rehefa midina any amin'ireo vahoaka reny inona ny tena filainy ireo vahoaka ireo ny filoham-pirenena olona miatrika vahoaka malala tsara zavatra tokony ataony za tendrena minisitra olom-boafidy malala tsara ny zavatra tiany vahoaka dia androany ve zay olona zay afaka hiteny amiko hoe tsy filain'ny vahoaka io tsy filain'ny tanora io mba mandehana eny amin'ny tanora dia mitenena an'izany moa fa tsy haiko zay azo anao avy any Kanzanberia dia fantatsika fa andalam-pahavitana izy amin'izao fotoana izao efa voapetrapetraka daholo ny atao hoe gros œuvre ny infrastructure lehibe zany efa voapetraka daholo ny beton sy ny rehetrarehetra dia eritseretina fa ho vitaina tsy ho ela izy io fa sarotra manono andro satria tsika nieritretra hoe ho vitaina hoe zany ho vita alohan'ny 26 juin dia reny zavatra misy fa kinontsika amin'Andriamanitra satria mbola tsy tafavoaka n'ilay coronavirus sika le état d'urgence sanitaire azanaty zany azy nefa fantaniko farany sisa tontolo izay baolina kitra zay manao ahoana ny fifandraisanao sy ny fiarah-miasanao amin'ny fédération malagasy ny baolina kitra eto Madagasikara dia matoa minisitra satria hitantsika ihany fa biby tsy misy lohany zao zany fédération zao amintsika miteny zao nanome taratasy fanomezana fahefana ho an'ny filoha lefitra ny filoha mpitantana an'izany ankehitriny ny anankiray ihany koa asa ratsaronao efa minisitra ianao tamin'ny fotoanandro nireny fifidianana ireny atao efa nisy fifidianana anankiray izay tany avaratra tany no nofoanana dia nahembotra tamin'ny fotoana manaraka mety nisy diatana ny minisitra Tinoka Roberto hoe tao anatin'ireny olona ny fifidianana ireny ihany koa ny diantanako dia ny fandaminana amin'ny marainandreny tsy misy mihitsiny zany za tsy miditra mihitsiny tsy misy interféré amin'izay fanapahan-kevitry ny fédérationao fa ny atao kosa dia mametraka hoe manara-dalàna ve ny zavatra atao manaraka ny fitsipika mifehy ny fanatanjahantena eto Madagasikara ve le zavatra atao ny fédération zay no anjarako ny tsy azo afenina dia manana olana amin'ny tribunal ny président ny FMF amin'izao fotoana izao ary somary manahirana le izy nefa izany na izay na tsy zay miezaka ireo vice président ireo vao nivory tamiko tao tamin'ny herinandro lasa iny amin'izay teneniko anao zay manomana n'lay devia manomana n'lay miady hevitra n'le toerana ahafahan'ireo barea ireo manomantena sy manao match amical alohan'ny hiatrehana ny compétition tapitra ny fandaratsika andriamatoa minisitra ary mirasoanao ihany koa anatin'izany satria maromaro ny zavatra tiako resana kanefa voafetran'le fotoana ihany koa tsika tia mpamaranana otra mba misy tonikira zay izy ty mba atolotranao andriamatoa minisitra raha sitraka ao ohatra zao le tonikira hoe raha mifankaty isika dia io valanitra avao zao fiainana zao koa apanjaka ao life ty sambatritsika raha mifankaty ary misy ihany koa ilay slogan-nareo hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra hitanao misy fitiavana foana ao anatin'izany inona ny afatra tian'izany ho ampitaina satria anisany nampiasan'izany foana ianareo tao amin'ny parti ianareo tao andriamatoa minisitra ary ray no faharoa ihany koa azo atao ve mampanjaka an'izay fifankatiavan'izay ho anareo mpitondra eto Madagasikara sy ny mpanohatra sy ny malagasy rehetra saotra amin'le acapella Gasikara maimira Gasikara mampitony fo tokoa orinany débat somary mafampana ny fanaovana teto misaotra amin'izany raha maheno an'izany dia fankahirizana lehibe indrindra ny fitantanana firenena dia tsy maintsy tsy afaka manalavitra an'izany nahary zany tsika ka nibaiko zany nahary inotsika zany dia le fifankatiavana ka amiko tsy misy fampandrosoana vanina eo raha mbola adilay politika raha mbola sarabazina foana ny malagasy rehetrarehetra fa ndao amin'izay mba tena hibanjina ny hoavy ny firenena ary na eo amin'ny zahay mpitondra zany na eo amin'ny mpanohitra zany misy lesona be zay tonikira capella vao nataonao teo zay makasika aloha andriamatoa minisitra ny tanora sy ny fanatanjahantena no sady minisitra mpiany ny faritanin'ny Toliara nanaky nasainy ny fandarana manokana ty to amin'ny Real TV Madagasikara tamin'ity alina ity ary misaotra
nareo sy ny tompona raikitra rehetra na olomboafidy na ataontsika olomboatendry a nandray ny ekipa ny Real TV Madagasikara ao anatin'izao fondarana manomboka an'izao tokoka. Misaotra ary mankasitraka ianareo koa, misaotra ny indrindraindrindra ny mpijery atsika zay voateninao hoe misy 16 firenena mijery atsika, ny vahoaka malagasy rehetra mijery atsika liana amin'ny raharaham-pirenena. Inoko fa be dia be zay fanazavana azo teto androany zay ary za koa tiako be le fampiresaka aminao satria ianao mahitsy ary isan'ny apprécieko, isan'ny zavatra tiako anatin'ny olona mpanao gazety anankiray zany ny tsy fitsitsina ohatrany nataonao anaty eto androany dia mahafinaritra be le izy satria za koa ty zavatra mahitsy. Ianao ihany koa isaorana za mba te hanao fanamariana roa tao aoriana ny ady hevitsika ny Andriamanitra Minisitra. Ny voalohany aloha misaotra anao tena bavata mihitsy bevata moa zany ny fiteny nanaiky nasaina satria somary sahirakirana ihany zay Andriamanitra Minisitra miantso mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ary mideran'ny fahasahinao satria rehefa nifampiresaka tamin'ny tompona raikitra eo anivon'ny orinasa saika tsy nino an'izany hoe anaiky ho asaiko ao anatin'ny fandaran'izany Andriamanitra ndraiky Roberto ary maniry ihany mba anao toanao anaradianao ireo minisitra namanao androantsika tena ndraisantsika daholo ireo sehatra rehetra ny raharaha mafapana indrindra iny Andriamanitra Minisitra zay miheveritsika fa tena mamaivay eto amin'ny firenena, manana fasahiny ianao manana ihany koa ny fahalalana miresaka an'ireny sehatra na lalàna na ny politika sy ny maro samihafa eny dia mampahery anao ihany koa ary mirasoanao Andriamanitra Minisitra ary ny farany mankasitraka anao ihany koa satria mba tasako mba nivoatra ihany aloha ilay tsy hoe mba moa nivoatra tontolo fanatanjahantena ny Madagasikara hatramin'izay navoatenanao eo amin'ny toerana io ary maniry ihany koa ny tombony ianao miainao anatin'ilay fanatanjahantena dia mba tena hoe hiakatra zay tontolon'ny fanatanjahantena eto Madagasikara zay zany fa tsy kisendrasendra fa tena mamisy dia tananao zay ngamba no fanamariana ty Rasitrakao raha eo mandreny ianao ary ajaina kanefa fanamariana kely moa izy iny dia mamirina ny fakasiana ary maniry mbola hiverenanao amin'ny manaraka indray tokoka. Avelo bevata izy zay titulaire sotra isorana ihany koa tsika rehetra tany tokantrano ary nanaraka ny fandarana hatrany farany item-pamaranana Rasitrakao zay fomba mazatra tsy tazay maratsy azy atao anatin'ny fandarana ny fanontaniana hoe iny satsia raha nijery ny ataontsika hoe lalana ny diavinao teo dia mba misy fanontaniana manitikitika Andriamanitra Minisitra satria saika ny olalovanao daholo ireo antanatohatry ny andraikitra olomboafidy zao koa olomboatendry zany Andriamanitra Tinoka Roberto Mikael zay minisitra ny taloha sy ny fanatanjahantena androany ankehitriny hoe mieritreritsy ny latsaka oloolon'ny Madagasikara amin'ny fifidianana manaraka eo iny satsia tiako mba hoeny na tsy ny valitenao toko. Tsy afapo anao ny valiteniko Gaskara satria sady tsy eny tsia ny antony olona voafehy anatina partiza io manajany zany atao hoe discipline de parti zany ary mametraka mianculqué koa amin'ny namana rehetra zay tarihina zany resaka fifampifehezana anatina antoko zany ka raha ohatra hoe manapa-kevitra ny antoko ny bureau politika ka manolotra na amin'izany sehatra zany adidy tsy an'olon-dratsy miatrika n'izany fifidianana zany ny tenako ary fa miatrika fifidianana foana fa raha mbola hita ny flo hoe mbola amin'io nanendrenana io anompoko ny tanora sy ny fanatanjahantena malagasy io no hitany mbola mety amiko dia ajaiko tanterako zany safidy za isaonantsika rehetra tany tokantrano nanaraka ny fandarana hatramy farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho an'ny manaraka indray mandrapitafa
Montréal 94 FM. Service publicité 034 53 982 45.